faly mitsidika ny tokantranonao indray ampifaliana indray no anaterana ny araba ho antsika tsirairay avy zay tsy manadiny fotoana antsika isakariva tahaka izao. Nona ny fiadanany tompo sahady zay ny amin'ny toerana rehetrarehetra misy anao mba fiadanan'Andriamanitra ny irotsaka aminao, ny fitahian'Andriamanitra ny tsy ala aminao. Amen. Voalohanteny dia mankasitraka an'Andriamanitra ary ihany koa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra zay filoha-mpanorona ny SCI le docteurina mivady zany zay mbola mamesehatra izy ireo amin'izao fotoan'izao ahafahako mivelatra sy mitombo amin'ny asa fanompona ary ahafahako ihany koa mizara ny tenin'Andriamanitra sy mamanga ny tokantranon'Andriamanitra ho anao ny amin'ity takatakariva ity. Aty am-boalohany dia manasa anao mba hahatratra ny farany satria maro ny zavatsoa efa nomanin'Andriamanitra ho anao, maro ny fitahiana efa homanin'Andriamanitra ho anao ny amin'ity takatakariva ity ary fantatra ihany koa fa amangy anao ny tompo androany, amangy anao amin'ny fomba tsy takatry ny saina ka zany no tonga nanteny anao hoe aza miala fa manara hatramin'ny farany tompoko. Dia mankasitraka anao nanaraka an'izany sy mbola hiaraka aminay ny amin'ny fandaharana ny amin'ny tian'ity zay tsy tsidika ihany fa misy fotoana maro samihafa eto androany, misy ny vavaka, misy ny fampahirezana, misy ny hira fiankofana sy fiderahana zay tena hoe anafananao mba hahatonga anao tena azo aina eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra androany. Dia mankasitraka anao tompoko. Nizantsika amin'ny fotoana dia maka ten'Andriamanitra zay vakitsika dia hita ao amin'ny Salamo fa 7:20 teny 2:12 sy 7:10 zay mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe hideranao mifoky rehetra aho Andriamanitra tompo hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay ao, fa lehibe ny famindramponao amiko ary efa novonjenao ny fanahiko tsy ho any amin'ny fiaina tsy hita ambany indrindra. Amen. Tena marina tenin'Andriamanitra rasanabavy ny famindrampon'Andriamanitra mbola ahafahantsika mifankahita mifanatry tava tahaka izao eny fa na dia ao ambadiky ny écran ary tsika dia aza diny fa ny famindrampon'Andriamanitra no ahafahantsika mifankahita tahaka izao. Dia andeha isaorantsika an'Andriamanitra zany satria tena lehibe tokoa ny famindrampon'Andriamanitra. Matoa zaho sy anao mbola toy izao dia teo ny tanan'Andriamanitra, ny fiarovan'Andriamanitra, ny famatsian'Andriamanitra, ny fanasitranana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika sy anao. Mety misy tamintsika narara, mety misy tamintsika sedra olana, mety misy antsika nandalo ady, fa matoa isika mbola tafavoaka toy izao dia mbola Andriamanitra ny tao ambadika zany rehetrarehetra zany ka tsy afaka ny anao tsinitsinina zany tsika fa mendrika hisaotra an'Andriamanitra tsika sy anao ny amin'izao fotoana izao. Ataontsika anao vavaka anakefatra ny amin'ny tian'ity sotra azy tsika dia angataka ny fanahy masina, ny fanatrehany ary manarak'izay dia angataka famelana ary efa efatra farantsika dia motipotika ireo sakatsakana satria satana dia tsy faly ny amin'ny fotoana tahaka izao na amin'ny fotoana miray ny zanak'Andriamanitra dia tsy faly satana ka mendrika ny potipotehana sy tapatapahany zany dia dao arasan-drato ny feonao anatin'izany vavaka izay iarahantsika zany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay androany. Dia raha sy mankalaza mba mivonahitra anao zay tompony amin'ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao. Tompo miondrika eto anatrehanao zay ny amin'izao fotoana izao. Te hisaotra anao, te hankalaza anao fotsiny zay tompo ny amin'ireo zavatsoa nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Tompo matoa zay mbola toy izao tompo dia noho ianao. Misaotra anao ny amin'ny fitantananao ny fiainanay, tena tsapanay zany Andriamanitra ary tsy mijery ny izy anay ianao fa mijery anay araky ny haben'ny famindramponao Jehovah. Zany antony isaoranay ianao ary misaotra anao ny amin'ny famatsiana sy amin'ny fitahiana rehetra tompo. Maro taminay nandalo ady fa navoaka anao tamin'ny fitahiana mahatretrika izay. Maro taminay nandalo tsy fahasalamana fa nositranonao zay mbola natsanganao indray izay ka tonga ny amin'izao fotoana izao afaka miara-mivavaka. Tena isaoranay ianao zany Andriamanitra. Tsy tambo isaina tompo ny fahasoavana izay narotsaka taminay sy ireo zavatsoa nataonao taminay. Tsy voatanisa anay zany tompo fa ny anlazainay dia hoe mankasitraka anao zay Jehovah. Ary izay Andriamanitra dia mangataka ny herinao, mangataka ny fanatrehanao mba hanatrika anay naizanaiza toerana misy ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Dia aoka anao fanahy masina no hanatrika an'izy ireo. Ary ihany koa zaho izay manolotra ny fotoana androany Andriamanitra, aoka ianao no hanendry ny lela. Tsy hanao izay tiako, tsy teny izay tiako, tsy teny mihoatra, tsy teny latsaka, fa aoka ianao nampiteny anay, ianao no hikasika anay, ianao no hanendry ny lelako androany. Manodidina anay fanahy masina dia aoka ho feno fanatrihanao amin'ny anaran'i Jesosy.
ary androany zay tompo fony eto anatrianao ny am'ireo tsy fahendrena ny amin'ny fahotana indrindraindrindra zay nataonay tompo tsisy miafina aminao ny fiainan-janako rehetra fa androany zay dia anetry teny eto anatrianao ifony eto anatrianao fa tsy marina izay ary nanota izay teo anatrianao ka mangataka le famelana sy fanadiovana avy aminao zay tompo mba ahafahanay mandray anao mba ahafahanay miaina miteninao mba ahafahanay mahita ihany koa ny voninahitra ao anatin'izany tompo ary mivavaka androany Andriamanitra atolotra ny tenanay fanatra velona ankasitrahanao andrainy amin'ity an'ity tompo ity izay dia ampiasao zay fa vonona tompo miasanao ary androany nenina mety tsakatsaka nataon'ny Satana dia potehako sy raha vako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy anakery tsy anapahefana aminay zany Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Amen. Amen. Sotra anao niaraka mivavaka fa ozy ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mivavaka aza mitsahatra. Za moa ny aton'ity fotoana ity dia hivavaka tsika ny amin'izao fotoana izao nivavaka zay iarahantsika manao indray ny amin'ity vavaka manaraka ity vavaka tsika ny androany mba tena maro ny olona ngetaeta an'izany fiaonana amin'ny tompo izany zay mety adiniko moa no teny azy fa ny lohateny fandaharantsika androany dia hoe maniry iaona amin'ny tompo maniry iaona amin'ny tompo dia zany ny anton'ity vavaka ity hoe vavaka sika mba maro ny olona ngetaeta an'izany fiaonana amin'ny tompo izany ary mba ihany koa raha fotoantsika miaona amin'ny tompo dia ahita zava-magaga zay mbola tsy niainantsika sy mbola tsy hitantsika hatramin'izay ary amin'ny fotoantsika miaina amin'ny tompo miaona amin'ny tompo dia tompo tena manome antsika miteny amintsika ny zavatra tokony ataontsika sy mba ahafahantsika manaraka ny sitrapony tenin'Andriamanitra zay nalaina tao anatin'izany moa dia amin'ny Exodosy Exodosy 3:7-7 zay mivakitizao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ko ankehitriny raha nitafy eo masinao ao dia ampafantaro ny lalanao alalako anao mba hitako fity eo imasinao ary very fa olonao ity firenena ity. Amen. Zany teny Mosesy hoe raha nitafy teo amasinao dia ampafantaro ny lalanao mba halalantsika anazy dia andeontsika ngetaeta an'izany fiaonana amin'Andriamanitra izany ao anatin'izao vavaka izao dia asan-drato ary ny fiainao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mivavaka eto anatrianao zay tenao milaza aminay fa mivavaka aza mitsahatra tompo mivavaka izay eto anatrianao anay tsirairay avy tompo mba tena isy fangetaetana ty anatinay mba maniry fiaonana aminao any amin'ny fotoana rehetra tahaka ny Mosesy Andriamanitra. Mosesy dia niaona taminao foana ka izany tompo no angatahanay mba hanana an'izany fiaonana aminao tahaka ny Mosesy zany izay tena maniry zay androany Andriamanitra fiaonana aminao misy aminay mbola tsy niaona taminao mihitsy misy aminay mbola tsy mahalala mihitsy fa androany ao anatin'izao vavaka izao tompo aoka ho tafiaona aminao ny tsirairay avy amin'ny fotoan'izay miaona aminao Jesosy dia ampafantarinao zay mombamomba anao rehetra dia hiresaka tahaka ny olona aminao zay Andriamanitra. Alleluia. Tompo zany vavaka zay sandratra ny zanako androany amin'ny fotoan'izay miaona aminao dia ianao manoro ny lalana rehetra zay tokony alehanay ianao ampahitanay zavatra mbola tsy hitanay hatramin'izay Andriamanitra. Alleluia. Zany tompo nandrandrainay androany aoka tena iaona aminao ny tsirairay aviny amin'ity fotoana ny androany ity eny tompo tsy androany fa manomboka androany sy amin'ny androm-piainana rehetra dia izy fiaonana aminao ny vahoakanao tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hatakarana ihany koa ny sitraponao anatin'izany Jesosy. Alleluia. Misaotra anao Jesosy aoka azo ny anjara ny tsirairay avy zay mangetaeta anao zay maniry fiaonana aminao ny amin'ity androany ity Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao dia mbola noho ny fotoana ihany tsika zay fotoana tsara no arahantsika manaraka dia ny fotoana ny fizarana sy ny fifampahirezana tiako ianao raha tsy ala ao anatin'izany fa alohan'izany tsika dia hanaraka hira anankiray dia aorinan'izay tsika andray
iray ihany zany fampaherezana sy fizarana. Tiako ianao raha naharaka ny hira ataovy amin'ny fonao rehetra ty ry ty satria hira fiankofana izy ty matiako tena ataonao amin'ny fonao rehetra mba ahafahantsika tafiditra tsara ny amin'ny teny zay ho zarainy eto androany, mba ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny fotoantsika miankohaka sy mideran'Andriamanitra. Ny Andriamanitra miasa midina mihitsy, Andriamanitra manao ny asa. Ny fiankofana dia fandonana, domina mihitsy, kasihana mihitsy Andriamanitra, domina Andriamanitra mba hiasa manerana antsika tsirairay avy naisanaiza toerana misy antsika dia ndao antsika hanaraka ny Kristy tompoko.
alleloia. Mino fa tena niankoha ka tamin'Andriamanitra ianao tamin'ny alalan'ny ireny tena hitokana mihitsy tsika amin'izao fotoan'izao iaino any tompo ny amin'ny androany ty araka natsidiko taminao teo moa hoe tonga amin'ny fotoanany fizarana ny teny sy fampahirezantsika tiako ianao hifantoka tsara ary tiako ihany koa ianao mba manana famailona ara-panahy andray ny teny zay tokony anjaranao zay avotitreto dia mba ahazo ny anjaranao ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tiany ity amen. Ny fampahirezana izay hitondrako antsika moa dia tsy mivoana amin'ny lohatenintsika hoe maniria eona amin'ny tompo, mila maniry feona amin'ny tompo sanandro tsika. Ndao tsika maka tenin'Andriamanitra nangoantsika an'izany fampahirezana zany. Tenin'Andriamanitra zay vakiantsika dia ao amin'ny Exodosy 3:7, 9:7, 1:20, 7:20, 7:20, somary lavalava le izy fa natao lavalava mihitsy amin'izay azotsika amin'izay mazava amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanao Mosesy ny maka an'ilay ka manorina azy eo ivelan'ny topy lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe nitranoilay fionana. Ary izay rehetra nitady an'i Jehova dia nivoaka ho eny an-tranolay fionana izay teo ivelan'ny topy. Amen. Toy izantsika ihany ary Jehova niteny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona niresaka tamin'ny sakaizany ary niverina anakeo atoby izy fa ny mpanompony dia Joshua zatovo zanaky Noana tsy niala tamin'ilay. Ho ankehitriny raha nahita fitia ao masinao dia ampafantaro ny lalanao alalako anao mba hitako fitia eo masinao ary very fa olonao ity firenena ity dia hoy izy nitavako no andeha dia hanome anao fitsaharana. Ary io Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao fa io kosa Jehova izao mpandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka anonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao fa hiantra izay hiantrako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Dia ny 20 ary io koa izy tsy mahazo mahita ny tavaka ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velo. Dia hoy Jehova indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefaky ny aram-bato ianao ka ho saronako ny tanako ianao mandra-pandalo dia hanaisotra ny tanako aho ka ahita ny voko ianao fa ny tavako tsy ho hita. Amen. Mety mazava mety tsy mazava aminao izany tenin'Andriamanitra zany fa ho azavaina aminao misimisy zany satria zany ny anton'izao fotoana izao hoe fotoana ny fizarana sy ny fotoana ny fampahirezana. Ny Mosesy moa dia tsy izy raha lasana-bary fa mpanompon'Andriamanitra tena mahafatrapo Mosesy, mpanompon'Andriamanitra tena matahotra n'Andriamanitra, manana fahendrena tena hoe manana an'izany fankatoavana n'Andriamanitra zany Mosesy. Mosesy dia mananaja n'Andriamanitra mandrakariva. Ary araka ny teneniko anao ny lohatenintsika dia hoe maniry fionana eona amin'Andriamanitra. Mosesy dia anisan'ny lehilahy ihany koa tena mazoto miona amin'Andriamanitra. Eto ilay tenin'Andriamanitra ny fafito teo dia milaza fa i Mosesy dia efa manana toerana mihitsy ifandraisana amin'Andriamanitra. Dia ilay antsoina hoe ny tranolay fionana ozy izy ny anaran'izany. Ka androany iny zany tranolay fionana zany dia ilay toerana natoka Mosesy ionana amin'Andriamanitra. Tia hizara kely aminao fotsiny aho hoe raha mbola tsy manana an'izany tranolay fionana amin'Andriamanitra zany, iny atao hoe tranolay fionana amin'Andriamanitra raha amin'izao fotoana izao zany tranolay zany dia antsoina hoe alitara. Tsy ilay alitara any am-piangonana fa ilay alitara ilay fionanao manokana amin'Andriamanitra ao an-tranonao. Androany raha mbola tsy nanao an'izany ianao dia tiako ianao raha amboatra mihitsy alitara mba ionanao amin'Andriamanitra isan'andro san'andro. Manamboara alitara masina ao an-tranonao izay atokanao fionanao amin'Andriamanitra. Tsetratsetra kely tsy hatra fotsiny iny ary ihany koa anisan'ny mahasoa antsika manana alitara fionana amin'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Mosesy. Dia Mosesy dia tena nifanatrika tamin'Andriamanitra rehefa namorona an'izay alitara izay niona tamin'Andriamanitra. Ny mifanatrika moa eto tsy araka ilay lazaintsika hoe mety hoe fasafasa ny fandraisantsika azy fa ny tenenin'i Jehova teto ny fanatrika amin'ny Mosesy
dia tena hoe le mifandray lalina mpanahy mihitsy miona ampanahy amin'ny alalan'ny fanahy araka ny tenin'Andriamanitra eo ambany eo manko dia tsisy afaka ny mahita ny tavan'Andriamanitra zany raha mbola velona. Fa eto tenin'Andriamanitra ity dia milaza hoe fanatrika tamin'ny Mosesy izy ampanahy tao anatin'ny tranon'ilay fiaonana. Mino fa azotsika izany zavatra zany misy an'izay toerana izay rehefa ilay teneniko teo hoe tranon'ilay a Mosesy antody kely a fiaonana amin'Andriamanitra. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ko ankehitriny raha nahita fiteo masinao dia ampahafantaro ny lalanao alalako anao mba hitako fiteo masinao ary everiko fa olonao ity firenena ity ozy Jehovah mitavako no andeha dia anome anao fitsaharanao. Amen. Io le teny efa vakitsika moa hita mivavaka tery ambony fa ny dikany teny dia tsotra hoe amin'ny fotoantsika mifandray amin'Andriamanitra, amin'ny fotoantsika miona amin'Andriamanitra ao amin'ny tranon'ilay miona amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro dia Andriamanitra dia mampandalo ny fahatsarana amintsika. Zava-dehibe izany fiaonana amin'Andriamanitra zany satria amin'ny alalan'ny fiaonana sy fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia izy miteny amintsika ny zavatra hoe tokony ataontsika. Eto moa izy miteny hoe mampandalo ny fahatsarana. Mitavaka kosa izy Andriamanitra eto no andeha dia anome anao fitsaharana. Zany fitsaharana zany dia azo lazaina ihany koa hoe fahasambarana zany. Amin'ny fotoantsika zany mazoto miona amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fitsaharana, omen'Andriamanitra fahasambarana, ampandalo ny fahatsarana amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia ampandalo ny fahatsarana amin'ny fiainao sy amin'ny fiainanao any Andriamanitra satria ny fantako androany fa andray fanapahan-kevitra iona amin'Andriamanitra angetaeta zany fiaonana amin'Andriamanitra aniry fantatra izany fiaonana amin'Andriamanitra zany. Amen. Toy izy atsika ihany ny tenin'Andriamanitra teto Mosesy dia mbola nangetaeta ihany hoe mba hampahita ny voninahitra aho fa ozy Jehovah izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka anonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Amen. Zany araka ilay teneniko teo amin'ny fotoantsika miona amin'Andriamanitra dia izay tianao angatana amin'Andriamanitra dia omeny anao satria miresaka ohatrany tahaka ny tenin'Andriamanitra hoe miresaka tahaka ny sakaiza mifanatrika. Mova ianao mangata-javatra amin'ny ray aman-dreninao raha ianao tena fatra-panaja ny ray aman-dreninao tena tia ny ray aman-dreninao tena mametraka anazy amin'ny toerana. Mova ianao angata-javatra amin'ny ray aman-dreninao tsy omeny ianao tahak'izay koa Andriamanitra. Mosesy tena nanaja an'Andriamanitra makatoa ny didin'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy nanao tsinotsinona ny fiaonana amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro Mosesy ao anatin'ny tranon'ilay fiaonana. Ka androany mandraisa fanapahan-kevitra iona amin'Andriamanitra manamboara alitara masina ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra ao an-tranonao dia ianao sy Andriamanitra no mifandray. Tsy le fotoana hoe iarahana hafa ny fotoana iarahana manompo an'Andriamanitra mivavaka fa ianao mihitsy Mosesy teto dia izy rery ny eon'Andriamanitra tao amin'ny tranon'ilay fiaonana. Amen. Dia ataovy zany raha te ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao raha te hoe ahita ny fahatsaran'Andriamanitra andalo amin'ny fiainanao ianao tahaka ny fangetahetan'ny Mosesy teto. Toy izany ihany tenin'Andriamanitra hoe aroy koa izy tsy mahazo mahita ny tavaka ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Izay re nazaka tery aloha tsisy nizaniza afaka mahita ny tavan'Andriamanitra zany. Raha misy miteny anao fa nahita ny tavan'Andriamanitra tenin'Andriamanitra tsy diso akory fa devoly no hitany fa tsy Andriamanitra. Izay ty tenin'Andriamanitra ty mandihy eto mihitsy hoe tsy mahazo mahita ny tavaka ianao fa tsy nisy olona mahita ka ho velona. Efa nazavaiko tery ambony ny fanatrika i Mosesy sy Andriamanitra ampanahy ny tian'Andriamanitra ho lazaina eto amin'ny teniny eto ny fanatrika sy ny aona ary ny tafatafa mampanahy tao amin'ny tranon'ilay fiaonana. Ianao nge rehefa miaon'Andriamanitra ao mangingina dia Andriamanitra miteny Andriamanitra nge mamaly anao mova tsy marina zany mamaly anao Andriamanitra dia manoro anao izy hoe izao anaka atao tiako ianao izy tenin'Andriamanitra tsy foko ianao ary olona firenena no ataoko solinao
zany ny fahendren'Andriamanitra tsika, zany le fitiavan'Andriamanitra tsika isanao. Amin'ny fotoantsika miona amin'Andriamanitra hoe aho mbola verika any ampahalalàn'Andriamanitra ny momba azy isika. Amen. Ampahafantarin'Andriamanitra ny zava-miafina isika. Alleluia. Ampahafantarin'Andriamanitra izay tokony ho fantatra ao ianao amin'ny fotoana ianao miona amin'Andriamanitra. Mbola no ten'Andriamanitra ary koa izy tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy mahita olona mahita ka ho velona dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao, koa raha mandalo ny voninahitra dia ataoko eo atsefako ny aram-bato ianao, ka ho saronako ny tanako ianao mandra-pandaniko dia hanaisitra ny tanako aho ka hita ny voky ianao fa ny tavako tsy ho hita. Amen. Jereo zany mbola zava-miafina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra fa nataon'Andriamanitra amin'ny Mosesy rehefa nanaja azy izy, fa manomana toeran'Andriamanitra araka ny teniny io, manomana toeran'Andriamanitra dia ho anilan'Andriamanitra ianao. Ianao hoe tsy mba manilan'izany mba hoe ho anilan'Andriamanitra rehefa miona an'Andriamanitra dia ho kaikin'Andriamanitra dia ampandalovany fahatsarany dia ho saronan'Andriamanitra ny tanana isika, mandra-pandalo dia hanaisitra ny tanana ka hitany voky ianao izy fa ny tavako tsy ho hitanao. Alleluia. Inona moa ny tiana tongavana amin'ity tiana tongavana tamin'ny zavatra rehetra teo raha lasana vavy dia hoe mila maniry miona amin'Andriamanitra isan'andro. Mila miona amin'Andriamanitra isan'andro tsika raha tia hita ny voninahitran'Andriamanitra dia kena fa manao an'izao rehetra izao ianao ataonao daholo. Tsy hanam-piangonana ihany ny fionansika amin'Andriamanitra fa mila tsika miona mangingina amin'Andriamanitra tahaka nataon'i Mosesy. Raha mazoto ianao dia tiako vakianao mihitsy io Exodosy fa 3:30 sy ny toyany sy ny sisa manaraka rehetra any dia mba azonao izay nataon'i Mosesy dia izay ihany koa no arahantsika raha tia hitan'izany voninahitran'Andriamanitra izany. Izay ny famparezana fohy izay nizaraiko tamintsika. Mino fa ny zavatra voarainao tao anatin'ny teny fa dia vavaka tsika hisotra an'Andriamanitra tamin'izany teny izany. Vavaka ho an'ny olona mbola hiasa sy ireo izay isika izay atory dia asan-dratorana ny feonao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra anao izay androany raha mbola menao fotoana afaka nihaino ny teninao tamin'ity an'ity. Mankasitraka fiainanao ny amin'ny teny izay nomenao mpanomponao androany Andriamanitra. Ary Tompo raha misy taminay mety tsy nahazo izay teny rehetra nazavaina teto sy nizaraina teto dia aoka ianao fanamasina no hanazavana azy misimisy satria ianao le fahazavana, ianao mampafantatra anay ny sitrapon'Andriamanitra. Saka azavao any anatin'ny sainy laliny tsirairay avy, any amin'ny aty fanany tsirairay avy any Tompo ny mazava-dehibe ny fionana aminao. Dia mankasitraka anao izay Tompo ary androany raha atory izay Tompo dia apetraka eo am-pelantananao izany toromaso izany. Vao ame toromaso mamy izay Tompo androany ary arova izay ny amin'ireo asany ratsy fanahy rehetra. Ary vavaka ihany koa izay Tompo ho an'ireo namanay izay mbola anatanteraka asa alina amin'ity an'ity mba ianao namehery tanjaka ho an'izy ireo, mafana izy ireo mavita izay andraikitra tokony sahany androany Andriamanitra. Sary ianao ihany koa Tompo no hitantana ny diany ny amin'ity androany ity. Ary Tompo mankasitraka anao ny amin'ny fotoana izay niarahanay teto androany Andriamanitra. Misaotra anao satria ianao niaraka taminay teto. Dia mankasitraka indrindra Tompo. Alleluia. Amen. Efa mandiva ho tapitra moa ny fotoanantsika ka androany dia hanolotra ny tsodrano hitsodrano anao ny amin'izao fotoan'izao. Tsodrano izay hitantsika amin'ny Salamo 7:25 izay vakoty izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe eny tokoa fahasoavana sy famindram-pona anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava isika sy ianao. Amen. Dia izay ny fotoanantsika androany raha lasana abavy misaotra betsaka tena mankasitraka anao nanaraka ny fotoana tamin'ity androany ity ary azadino ihany koa ny misaotra an'Andriamanitra manokana ao amin'ny tranon'ilay ianao tamin'ny teny izay nirenesinao fa mino fa tena nasoanao ny teny izay nizaraina taminao teto androany. Dia mankasitraka ary mametraka ny veloma mandram-piona sy mandram-pitafa amintsika indray dia fiadanan'ny Tompo ania ho aminao sy ny ankonanao. Alleluia. Amen. Veloma Tompo.